Mikasika izay fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny firenena any ivelany izay hatrany dia Nitsidika any Madagasikara teo anivon'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny frantsay Jean Baptiste Lemoyne. Hofanamafisana ny fiaraha-miasa ny tonta no tena niompanan'ny fitsidihana fa isan'ny voaresaka nandritra izay fitsidihana izay ihany koa ny mikasika ilay raharaha momba ny Houcine Arfa. Ny resaka toekarena ihany koa dia nanana lanjany nandritra izay fitsidihana izay ary voaresaka ihany koa ny makasika ilay nosy manodidina. Ny fampandrosoana ny Madagasikara ary ny fanamafisana amin'ny lafiny rehetra ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy la France no antom-pisian'ny fitsidihana nataon'Andriamatoa Jean Baptiste Lemoyne, sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny Raharaham-bahiny frantsay. Fitsidihana naharitra 2 andro ary ny farana omaly nanamafy ny fahavononan'ny la France hiara-iasa sy hanohana ny Madagasikara amin'ny fampandrosoana ity mpikambana ao amin'ny gouvernemanta frantsay ity. Manateny izy noho izany fa ny fifidianana ho avy izao dia anisany hanamafy indrindra izay fitoniana eto Madagasikara izay ary ametraka indrindra ny fampandrosoana. Nandritra ny valan'ny resaka nataony tampanao gazety teny nosy dia noresany ihany koa ny raharaha momba ilay gadran'andositra frantsay Houcine Arfa. Misy araka ny nambarany ny fiaraha-miasa eo amin'ny fitsarana malagasy sy frantsay momba ity raharaha ity ary efa miasa ho amin'izany fanenjehan'izany ny fampanohavana ao Paris. Eo amin'ny lafiny ara-toekarena ihany koa dia niamafy ny fiaraha-miasa ny firenena tonta raha tsy tendy afa-tsy ny sehatra ny fitanterana anabakabaka. Ny fiaraha-miasan'ny kompania mpitanterana Air Madagascar sy Air Austral no anisan'ny navohitra tamin'izany. Fiaraha-miasa izay anatsaratra ny fitanterana anabakabaka eo amin'ny firenena tonta araka ny nambarany. Momba ny raharaha nosy manodidina kosa dia nanamafy ity sekretera-panjakana frantsay ity fa efa miroso ny dinika ary izy sy manampaizana frantsay handray anjara amin'ny dinika asa eo amin'ny firenena tonta no mariany fa efa ny fampiresahan'ny filohan'ny repoblika frantsay sy malagasy ity raharaha ity tany Paris ny volana jona lasa teo.